Tomboko lasy tomboko vavy mbola faly miarabana indray zay tonga soeto amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Androany isika dia hijery karazana famitianam-baovao maromaro vitsivitsy ka hozahantsika voalohany amin'izany mikasika ny antermiaran-dola tonga ny araba ny filohan'ny antermiaran-dola ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny MOFA Antananarivo sy ny Morège Analamanga. Ny loza ateraky ny faratsy andalana amin'ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo iny kosa dia fiara lehibe iray no nivadika vokatry izany rehetrarehetra izany. Any Antsihirabe ihany kosa ny ANTSOHIHY hivelatra amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fipina ary ny jono izy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana anosy be maty ireo roa lananambana antsy ny polisy. Mijoro kosa ny mamitana fivondronana malagasy miaro ny tanindrazana. Fa mitondra fanampina ho an'ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza alvarota eto amintsika kosa ny masovoan'ny Chaine sy ny eo anivon'izay loza voajanahary izay any anandohan'ny lakaka no jerena manokana ihany koa ny lalan-drano mba hisorohana ny loza mety hitranga mandritra n'izao androm-pahavaratra izao. Ary amaranantsika azy amin'ny sehatry ny raharaha ara-politika any Antsohihy misy mpanao politika mikasa ankehitriny ZANDARY iray izay tsy azo azony ao an-toerana. Fa mialohan' izany rehetrarehetra izany tompoko lasy tompoko vavy dia mbola manasina rehetrany izay mba nisy commentaire ao ambany vidéo antsika ity ahafana mandravaka ny hevitra rehetra ireny fa antsika manao vidéo manaraka eo indray. Manasina ihany koa izay mba nisy like an'izany vidéo izany indrindra hisy abonneo amin'ny chaîne ahafanareo manaraka sy tapaka ireo vidéo misesisesy rehefa eto amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Tsy hampiandrenareo izay fa avy hatrany dia atombosika ny vaovao. Général Ravalomanana Richard izay filohan'ny antermiaran-dola ireo mpitandro filaminana ao Antananarivo amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao tamin'ny alakamisy 12 janoary. Ny MOFA sy ny Morège moa dia anisan'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny andriamatoa filohan'ny antermiaran-dola nandritra ny fotoana nahafiloam-panjakana mpisolo toerana azy. Nandritra ny fotoana dia nisy ny fizarana traikefa tamin'ireo mpitandro filaminana ireo izay nataon'ny jeneraly izay zoky sady ray aman-dreny eo amin'ny sehatry ny ara-miaramila. Vokatry ny faratsy andalana kosa dia fiara lehibe iray no nivadika andalana tany amin'ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo iny. Saika namoizana aina tamin'ny lalam-pirenena nampitohiny Bealalana sy Antsohihy iny androany alakamisy faraika ambin'ny 10 janoary 2024. Fiara mitondra vary voaka ny distrikan'ny Bealalana moa izy ity teo amin'ny toerana antsoina hoe Andrafia kely akaiky ny Anamboriana no nivadiany. So ihany fa tsy nisy ny enana fohy fa ny fiara no simba tanteraka. Ilana hevitra noho izany ny faratsy andalana eto amintsika satria araka ny hita dia zao efa mitera-doza saika hamonjana aina izao ny vokatry ny faratsy andalana. Ka ilaina ny fanandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra rehetra manoloana izany indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fa hivelatra amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny ANTSOHIHY Antsihirabe tetika asa maro no apetraka ho fanatanterahana ny asa amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa na cité samihafa. Nanatanteraka fidinana ifotony tao amin'ny sekoly ny governoran'ny faritra omaly alarobia 10 janoary. Fitsidiana sy fijaliana ireo toerana nametrahana ny dobo fiompiana trondro, trano fiompiana ombivavy be ronono, ny toerana anaovana ny fambolena ary ny ananganana ny foto-drafitrasa ho toeram-pampiofanana no natao. Mahakasika ny fananganana ny foto-drafitrasa ametrahana ireo ombivavy be ronono ireo dia iantsoroan'ny fiadiadian'ny faritra ny asa. Marihana fa nandray antanana amin'ny fampiofanana sy ny fampianarana mahakasika ireo sehatra ireo ny fitalehavam-paritry ny jono sy ny toe-karena manga, ny fitalehavam-paritry ny fambolena sy fiompiana ary mifanohana amin'izany ihany koa ny fitalehavam-paritry ny fampianarana ara-teknika sy fampiofanana arakasa afaka hisitraka izany ihany koa ireo olon-tsotra rehetra ao an-toerana. Fa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana indray kosa ny anosy be maty ireo roa lananambana antsy ny polisy. Jiolahy roa no voatifitry ny hira ka namoy ny ainy tao anosy be ny alakamisy 10 janoary 2024. Maro ny fitaranana voaray mahakasika ny tranga fanendahana sy alatra manodidina iny faritra iny. Niroso tamin'ny fisafona tena toerana ary ny polisy ny fanehitra tamin'izy ireo ireto olon-dratsy ireto. Mahagaga fa vao nahita ny mpitandro filaminana nefa izy ireo dia namoaka antsy sy sabatra ka voatery ny tifitra ny polisy. Vokany maty avokoa ireo jiolahy roa lahy. Ankoatra ny sabatra sy antsy dia nahitana big boss ihany koa teny amin'izy ireo izay entiny manao ny asa ratsiny. Fa mijoro ny vovonana malagasy miaro ny tanindrazana na mamita. Mijoro ny alakamisy 10 janoary ny vovonana malagasy miaro ny tanindrazana mamita manomboka izao. Ny foto-kevitra lehibe ijoroana dia ny famarinana ny Madagasikara
Madagasikara ho tany tandalana. Iady hitondra vahaolana amin'ny fanotrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izy ireo ary ady amin'ny tsy maty manota sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena raha ny fanazavana. No mafisin'izy ireo tao anatin'ny fanazavana fa amerenana ny asy ny mahaolana eto Madagasikara no tanjona sy antoko politika ny mamita fa tena malagasy miaro ny taniny ary amitan'ny tolona tsy vita hatramin'izay ho hatrany izy ireo tamin'ny fanambarana nataony. Fa vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Alvaro kosa dia nitondra ny fanampiana ho an'ireo nandalovany izany ny USAID mitony fifanomezan-tanana ho an'ny vahoakan'ny malagasy ny aran'ny rivo-doza farany teo iny nanolotra fanampiana avy amin'ny vahoaka amerikanina ao amin'ny alalan'ny USAID ireo tompon'andraikitra tamin'ny alalan'ny programme alimentaire mondial sy ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny BNGRC eto Madagasikara dia sakafo be otrikaina milanja 7.4 tonne ho an'ireo olona nafindra toerana miisa 470 sy 790 any Atsimon'Antsinanana sy Atsimon'Andrefana no natolotry ny USAID ho azy ireo. Fa nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona ihany koa ny masohy voan'ny Chaine ny 10 Janoary 2024 tao amin'ny birao foibe misy ny birao nasionaly misana ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza ny lanonana ofisialina ny loran'ny masohy voan'ny Chaine eto Madagasikara ho an'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny BNGRC fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo tradoza vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Alvaro ihany nandritra ny falonana ny reto vary milanja 20 taona tsaramaso fotsy 4.4 tonne ary menaka fahandro 700 litatra mba anohanana ireo olona tradoza tratry ny rivo-doza farany teo sy miatrika olana amin'ny tsy fampian-tsakafo dia nisy ny fanaovan'ny soni teo amin'ny rontota tamin'izany fanomezana izany. Fa manoloana an'izay fisorohana ny loza ateraky ny loza voajanahary izay hatrany isika dia nojerena manokana ny lalan-drano mba hisorohana ny loza any andohan'ny lakaka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika izao ka tokony amafisina sy hojerena ny lalan-drano mba hisorohana ny fianaky ny rano sy ny loza mety aterany. Tonga nijery ireo lalan-drano tao andohan'ny lakaka ny lehibe ny fotodrafitrasa ny fampandrosoana sy ny solotenan'ny DRTP Iorumbeo omaly 10 Janoary 2024 rehefa naheno ny fitaranan'ny commune. Isan'ny mampikaikaiky ny vahoaka ao andohan'ny lakaka ity lalan-drano akaiky ny commune ity indrindra ny ponina ao amin'ny fokotany Ambalafary satria mihamafy ny onjan'ny rano amin'ity lalan-drano ity ka tandidomin-doza ny fotodrafitrasa sy ny sekoly ary ny manodidina rehetra. Nangataka tamin'ny faritra ny eo anivon'ny commune mba hanomezana milina lehibe anamboarana izany aingana mba hisoroana ny voka-dratsy mety aterany. Eo am-pandiniana izany ny eo anivon'ny faritra ary tsy ela dia ho afaka ny tebiteby mahazo ny ponina ao an-toerana. Fa eo amin'ny lafiny ara-politika no entsika maranana azy ny antsohihy misy mpanao politika mikasa anesitra zandary iray izay tsy azoazony. Mihetsiketsika ny mpanao politika izay manam-pikasana irotsako fidina depute aty amin'ny faritra Sofia manao fomba rehetra mba azahoana fony vahoaka izy ireo ankehitriny. Mahalasa saina nefa ny fomba entin'ny sasany akana izany fony vahoaka izany ho resantsika manokana eto ny antsohihy. Misy mpanao politika eto andrenivohitra Sofia izay mieritreritra ny latsako fidina ho solombavam-bahoaka no milaza anesitra zandary iray miasa any Antanambahely ny fanesorana ny olona miasa ara-dalàna no mba fomba hitan'ity mpanao politika ity azahoana fony mpifidy. Tsy vitsy ny olona mahatsikaritra fa ny vahoaka any ambanivohitra no tena fitahiny amin'ny lainga marivo fototra toy izao. Eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no matetika anaovana an'izany sandohany ireo ezaka ataon'ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana azo hatrany. Voalaza ihany koa fa hoe solona ao antsohihy ny zandary iray miasa ao Antanambahely commune ny Ambodimandresy. Izay sendra tompoko lasy tompoko vavy no masaka azy ny natotra taminareo tamin'ity famitiram-baovao ity anefa mbola manasinareo hatrany izay anisy commentaire ambanin'ity video antsika ity afana mandramindra ny hevitra rehetra rena fa antsika manao video manaraka eo. Mbola manasinareo hatrany koa mba anisy like an'ity video ity ary indrindra isabone amin'ny chaîne afanareo manaraka sy tapaka ireo video misesesy zay lefa eto amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Zay ary no lava tompoko lasy tompoko vavy fa mankasitraka anao hatrany dia mirary soa.